fahatelo Efesianina toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy dia ny andininy faraka ambin'ny folo. Ty kosa raha angah dia tsy azavaina tsony a. Tonga dia tsy ekena fotsiny le izy, tsy ekena fa tsy hoe tsy azo. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ty tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy tamin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Amo tsy ilain'ny olona izany fitahim-panahy any an-danitra zavany azy le fitahim-panahy katikatira sy inona eto tany ihany ty. Fa eto aloha zany dia fitahim-panahy any an-danitra. Araka n'inona? Araka ny fidianany antsika tao aminy fony mbola tsy aro fanorenany izao tontolo izao. Zao tsika mbola tsisy akory izao tontolo izao dia efa nifidiny. Bon, za aloha sure, ianao tsy fantatro. Efa nifidiny faly hoe ty ho anaty. Mbola tsy aro izao tontolo izao a. Za koa zany mbola tsy aro. Za mantsy tsy pré-existé. Za tamin'ny 12 octobre 1971 a, zay vao teraka. Tsy haiko firy andro taloha zay, firy volana taloha zay no nisy. Araka ny fidianantsika tao amin'ny Kristy, fony mbola tsy aro ny fanorenana izao tontolo izao dia ty misy zavatra ngeza be mifanaraka amin'le Noa teo, mifanaraka amin'ny zavatra hitantsika teo na Davida ary sy ny zanak'Israely. Nofidinitsika mba haninona? Mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Ao, nofidin'Andriamanitra tsika tsy hoe satria masina kokoa no ianareo no nifidianany anahy, fa za dia nifidiny tao anatin'ny maro tanatin'ny tsara, fa nifidiny mba ho masina. Dia tsika efa nitenentsika foana zay hatramin'ny voalohany a. Io izy io, mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehantsika rehefa notendreny raha teo. Tiako tonga dia misy olona tonga dia miteny fa za tsy te hiditra amin'iny androany. Fa misy tonga dia miteny tsisy zany prédestination zany, dia tsy mbola namaky baiboly ianao ranony. Io izy io notendreny raha teo, zany hoe efa nisy fanendrena mialoha zany. Notendreny raha teo amin'ny fitiavana. Raha vao miresaka an'izay manko dia zay foana mivaly, tsisy fitiavana tsony zany. Io mihitsy le teny amin'ny fitiavana mba ho azy. Izy zany no nanendry antsika mba ho azy amin'ny fananganana anaka, lasa zanany tao anatin'ny fitiavana zany fifidianana zany. Tsy miankina amiko, eo manko ny olana tsy mety azahoantsika amin'ny fifidianana dia zao. Ianao rehefa mifidy a, misy zavatra anankiroa eo fidinao dia zay tsara amin'ireny no fidinao. Zay tsika, zay ny atsika. Fa ny an'Andriamanitra tsy zay tsara fa zay tiany. Ka ny atsika moa zay tsara ihany no tiantsika, fa ny an'Andriamanitra tiany fotsiny a dia fidiny e. Zay le izy. Ary fidiny mba ho masina tsy manatsiny, fa tsy hoe no iza masina tsy manatsiny no nifidianany anahy. Satria efa nitendreny mialohan'ny fitiavana ho azy, lasa zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Arak'izay akasitrahany fony io, arak'izay tiany ihany io. Arak'izay akasitrahany fony. Raha mbola tsy mino dia ny andininy faraka ambin'ny folo koa mbola miteny. Tao aminy, tao amin'ny Kristy koa no nandraisantsika ny anjara lovantsika, dia isika izay nitendrena mialoha, io koa le teny tsy tianareo. Isika izay nitendrena mialoha araka ny fikasana izay mahefatra ny zavatra rehetra, araka ny sitraky ny fony. Izay tiany ihany io, dia izy manao mahefa ny zavatra rehetra, vita daholo ny zavatra rehetra fa izay tiany ihany io. Zao zany, izay tiany ihany io, fa sofa iza dia tiany. Alleluia! Za rehetra manao alleluia satria za ihany ny tiany. Tanareo zany, zay tiany fa za tiany. Ary tsy mbola ary akory ny fanorenana an'izao tontolo izao nefa mipetraka izay fitiavan'Andriamanitra zay. Tsy mbola nanao ny tsara, tsy mbola nanao ny ratsy dia efa mipetraka izay. Teraka mpanota maty, tsy te halala azy. Nandritra ny 20 taona ny izao banjao tena tsy niraharaha zany Andriamanitra zany, ary za nanomboka 15 taona maty dadanay a, tsy niditra am-piangonana. 2002 zay vao niditra am-piangonana indray. Bazonareo zany, nefa zany fidiny ary tiany. Zao tena ao anaty fiangonana. Dikan'izany a, tsy miankina amiko ny fifidianana. Tsisy avy aty amiko mihitsy io fa avy any aminy. Zay tiany io.